Ko daholo ny zanagasikara rakitra indray ragnata tasikasika menakava ina indray tianareo hojerena androany. Mbola toy izany tsika indray ve le resaka Big MG, Alaine sy Sandra Gomez sa ohatr'izay le izy. Raha ngampitsika sira fara fotsiny androany dia manaraka lesona hafa indray no jerentsika. Ovakitsika ny commentaire nanao publication Big MG le farany teo dia Alaine koa nanao publication dia ovakitsika ny commentaire n'ireo mpankafy rehetrarehetra dia hojerentsika ho saintsaintsika zavatra zareo tao. Misy zao manoratra dia matoko fahendrenao zay raha Big zaza mitsikakakaka be le ry ato amin'ny commentaire le ry ato. Ary amin'ny message anankiray ary nefa dia misy olona tezitra amin'ny Big MG dia ozy tena lasa mahakamo ianao Big, tsy mba fidèle mihitsy, tsy mba jerenao zanakareo mafatifaty iny fa zavo ny vaovao zao ihany tianao mahakamo. Ny Big MG zany dia mila vaovao foana e, tia vao foana. Ka amin'ny ankapobeny moa zareo ny lehilahy tia vao. Lehilahy raha mbola misy ny vola, raha mbola ao ny tanjaka, mbola ao ny hery dia raikitra foana ary le roa manabe bibity. Tsy hoe Big MG rery arory kakory fa aloha zava ny resaka. Fa hitantsika ny fiarahamonina rehetrarehetra eny na tsy mpanakanto ary fa misy havatsika, misy anadahtsika ary misy dadatsika mandeha milely eto sy eroa. Sady mahamenatra mampalahelo manala baraka firenena nefa zay moa le ataon'le lehilahy dia tsy maintsy zakaina zany nefa mafy le izy. Ny mampalahelo fotsiny hoe rehefa antitra ary le roa zay vao tonga saina, rehefa malazo ny bibitin' le roa zay vao tonga saina izy. Dia arakaraka vehivavy moa raha ohatra indrika hoe te hiafy amin'ny vadindry ao dia zakao le izy satria indri no hiaritra le izy mandra-pahafaty indri mandra-pikipo voamaso indri. Fa raha ohatra ka fantatry indri fa tena hoe ratsy tena tsy azo ekena intsony dia afaka miady indri raha ohatra ka tsy tiandri le izy. Mamaly le commentaire Big MG ato ambany dia nareo aza atao fiainana réel ny réseaux sociaux fa mbola tapaka la route de son amin'io ianareo. Dia io zany amin'ny ankapobeny tsy fantatra hoe inona zany no tena tanjo Big MG amin'izy. Mety mila buse angamba i Sandra Gomez raha fahalalako ny resaka Big MG zany, hoe mety mila buse izy dia mbo tia fanorokoroka amin'ny Big MG hoe mety ohatra zay tsy fantatra kosa fandehany any ambadimbadika any satria ato anaty commentaire ato ambany ohatra zareo dia mbola misy ihany koa izy anankiroa tany voalohany aloha le hoe tany Ambatondrazaka dia nampisaotra zareo tato. Dia mbola nisy toerana hafa indray koa misakafo i Big MG sy Sandra Gomez any anaty restaurant any. Dia mbola mamaly ihany zany ato i anankiray engane dia tsy marina fa mahakivy zava-misy raha iny viavy iny nanariana amin'ny vady aman-janaka ao. Ny ankapobeny aloha lehilahy rehefa manambady tsy voatery lehilahy ihany fa ny olona rehetrarehetra na vehivavy na lehilahy ka hoe manambady aman-janaka dia mba hoako zay zareo le mifampisarozo eto sy eroa. Tsara angely hoe manana zavatra kelikely tsaratsara mahafinaritra ny tena fa ianao raha ohatra ka hiparitadetaka eto sy eroa eto ery ny sainao marary, ny vatanao reraka ary volanao lany. Ny zavatra rehetra nefa dia manapetra daholo zareo. Tsy androany ihany ny fiainana fa mandra-pikipo voamasontsika. Dia noho izany dia mba mila hoe mba tokony mandinika izay tokony ataontsika dia mba mety ange zany mba ho mifitaratra fiarahamonina ihany koa satria raha ianao lasa avo ambony indray ianao no ary misarigaiky sy eto sy eroa dia sarotra be nge zany, sarotra amin'ny olona koa ny ino sy anao zavatra tsara. Ovakitsika indray izy io tsika ninao raha ataonao io fa problème psychologie anao io, manque d'affection baka babanao. Mila mitaha kanefa dia nifa anao tsy be takila ny babanao, tsy tokony ataonao amin'ny zanakanao raha nahavoanao. Marina aloha zany amin'ny ankapobeny. Mba mila tonga saina zany olona rehetrarehetra rehefa hoe manambady aman-janaka zany. Amin'ny ankapobeny ihany koa ange mijaly ange ilay ankizy rehefa maditra ny ray aman-dreny. Vao misaraka fotsiny ny ray aman-dreny dia tsy maintsy mitorobla ny saina ankizy. Dia mba mila tonga saina ny tanora raha hoe mbola hoe vao miditra amin'ny tokantrano rehefa hito zany ny vadiko dia ekeko zakaiko raha hoe tena toroby loatra moa inona moa zany ny azo atao. Dia ato indray mbola misy manaraka izy io koza amplasinao tonton na mijery Sandra tsy tiako satria maro ny lomano tao zay tsy nisy problème fa nanino ianao nampidiriny problème ohatran'io viavy masandoko azafady.
ekena aloha hoe sondy ratsy netiny nataony satria tsy nizy losany sary gaigy amin'ny vadin'olona fa amin'ny akabeny de tsy nety ihany koa nataony tonton Big satria tsy inona fatany zao izy fa olona manambady amazanaka inona fanorokoroana ery amin'ny esery ery tsy mety ange zany de mbola misy ambony moral mbola misy manao ambony moral sasany rehefa tapaka lalandro de tapaka la route de sang zay za zany mitantara aminareo de tapaka la route de sang nefa na zany zareo mba tokony mila atao fianarana rehetrarehetra antsika zao nahitana le izay tsy nety de mba mila maka lesona daholo zany tsika rehetrarehetra na lehibe na kely indrindra fa ny tanora vohitra tokantrano ange de mba tsara lesy tsondrony daholo lesy reo olona mody manitra reo biga mangididy reo de mirediredy ato inona dika zany zay manitra zany de mangididy daholo de zay le maty kareny zay raha vao mbola hoe vola miditra ao anatin'ny fiainan'ny olona de lainga fa tsy misy fitiavana ovanona de ito zao le sariny Sandra Gomez sy Big Amdia any anaty restaurant misakafo any izy anankiroa de tsy fantatra moa zay fandehana avy eo anareo ty mafiry taona de connexion alaina andeha ody na nanaboaka video iny efa ela be iny so main Big Amdia film fa taveledy hitanareo olo jiaby manaraka page nazy io amizay lasa fananazy anao malahelo io film reny fa tsy raha réel zany point izay zany resaka film fotsiny zany satria tia laza Sandra Gomez de manao an'izay nefa zareo any andafy any ve zareo misy manao an'izay fihetsika zay aloha raha mijery tsika ohatra hoe Brad Pitt zao de anao an'izany izy de ilely fotsiny zay siany de anao fanorokorokesery zay de tsy soariny nangava zay mba mifanalazy fotsiny mba tsy tokony anao an'izany koa hita hoe tsy mahatotra mihitsy le malagasy rehefa hoe miaraka de rehefa misaraka de misaraka ohatrany ankeny olona any andafy rehefa miaraka zareo de tena hita eny amin'ny publika rehetrarehetra eny mandeha red carpet mandeha miaraka zao rehetrarehetra zao efa fantatry ny olona hoe miaraka fa hitondray mody misarika ake mody miaraka zay nefa tsy miaraka akory rofina le malagasy mbo matotra vakitsika ndray commentaire manaraka any Nathalie kay mbola mitio fo film zaiky mbo mahay misoma film raha la film ambony ambany tonko zany de mitio foana zany le film androany ty farany de tsy hitantasika ambany ty tsontsika satria efa tapitra le izy tiako raha mba tsy réel jiaby fa tena mampalahelo vadinao tsotra kely sady classe humble avaky zanakareo tsy manatsininy fierté-ny lala mazaka famatsara fa raha tsy tapanareo am'izany fijaliany zaza zay aloha zao ambadiky satria Big Amdia koa tsoaty izy de andeha ho any Canada hoe le anao amin'ny publication farany eo de hoe aminazy io fijaliany zaza mahatsafa fahabangany bavata foana zaza avec parents divorcés fa tsy tsapany fiarahamonina tanareo zany rehefa misaraka ny ray aman-dreny de tena mijaly ny ankizy na tsy hitantarany ny ankizy hoe tena mafy amiko ty de tsy maintsy marary ny sain'ny ankizy malahelo sain'ny ankizy rehefa misaraka ny ray aman-dreny karaha ny tokony izy mba mila matotra ihany koa ny ray aman-dreny amin'ny zavatra rehetrarehetra satria mafy ange zany ovakitsika ndray atao amin'ny tsy ho takatra sainy maboty la iny messagenao iny Maman Lucienne fa atao fiteny gasy ka le Maman Lucienne moa zany manao teny anglais tsy ambadika esy de anjaran'izay marantsaina no manao alesy zay manoratra commentaire ato kosa lasa mahay teny anglais daholo koa le malagasy ato eny tsara aloha mahay teny anglisy de mba hoe mba samy mahay eo antsika menakafo tsisy maharaza zany satria tsy na mba hoe fianarana ihany koa fiainana de zay ihany koa le izy so adorable menakavy nefa misy zao tsy mahay midika an'io teny gasy io manakarena ka lasa mody mahay miteny anglais daholo izany teny anglisy ato anatiny any de or malagasy efa manina moa zany lasa teny anglais daholo ny commentaire nareo menakavy rehetrarehetra tsisy vakina koa le izy ka le izy kosa ne tonga de mivoaka automatika de tapena fotsiny aizany tsy ho vaky balina so adorable samy maneho ny heviny hoe zay le hoe na zato taona nanao tsara ianao ka un jour sy lafaka kely de takona sahalan'ny tsy nisy ilay zato taona nanaovanao tsara iny mba efa nividianan'ny papany
trano tsara tarehy kosa izy alako zao marina ve zany zareo avidiana bika amindry trano tsara tarehy ve zany le zanavavy eny amin'ny ankapobeny aloha tsy misy olombelona hoe tonga lafatra eto ambony tany efa na de zaka mitantasika eto aminareo eto raha manana ny avendrana-tsaiko sy nara-tsindohako fa amin'ny ankapobeny zareo rehefa fantatsika le izy efa tsy mety de mba miezaka zany tsika mba tsy manao an'le intsony zay ka papany hatramin'izao mbola nanao ratsy nga moa misy olona reraka manao ratsy za mihitsy na efa hialaina eo raha mbola misy sasany ihany manozona ihany hoe inona ratsy nataony inona indray ny hitako de tiany dadany zazy io ary tsisy idirany zazy io affaire vadindreo fa lasa mifangaro le resaka ka tsisy idirany ankizy moa le izy na izany ary angetra zareo tsisy idirany ankizy efa amin'ny ankapobeny rehefa misaraka fotsiny ray aman-dreny de tsy maintsy marary sainy ankizy satria tsy inona hoe misaraka zareo de tsy maintsy malahelo izy efa tapaka ve mibadody tadidinareo hoe bega midrila ny telo tao hoe raha ohatra ka misaraka amin'ny alaina izy de tapahany badody de misy mampimezany ato miteny efa tapaka ve mibadody de mamaly de tahina Fabrice mametraka an'le fantahina de mamaly de biga midri hoe tsy ho tapaka mihitsy izy raha izy ary alavaina ko ho alavaina zany le badody amin'ny biga midri raha azoko tsara asa mba 5 cm izy ao mety hoe 20 cm ve ny ilain'le ry sa 30 cm nefa na izany na zany raha ohatra ka malagasy no ilele miaraka amin'le ry ka raha lava loatra le biby tsy maintsy lokatra any anaty tranonjaha zany le izy raha vehivavy lava matetika miaraka aminazy de possible hoe mety raha hoe lava be ny biby fa raha ohatra ka hoe vehivavy gasy no ihany na lava biby somary sarotra ihany zao mba lova aminao biga midi fa tsy masaky miteniko mandalo voemara eviteko chez moi one love my star big up forever ay zary anao biga midi amity message vaovao ty fa tonga de amin'ny voemara any efa misy manantaigna produit Zatia Rocher manome toko manabe any kotokelinao efa misy ay zany biga midi amity commentaire ty aloha engany mba ho hitan'le io de efa maka izy Zatia zany miona any de efa manositra le bibi teo mba hosoran'le produit de lasa lava mahita tao le olombelona tsy haiko malonareo any fa zanakao ty fo tiako zay mizaza nge mahafinaritra tsara nge ny zanaka fa kosa ny ray aman-dreny matetika somary tsy mahay pion ary ina marina dika le pion ty hatramin'izao zany na taoriana biga mitsitanareo namorona hira iny de eraky ny commentaire sy rehetrarehetra de lasa pion daholo ina mba dika anio na za koa raha nge tsy maharaka lizy fiana biga midri mandeha joli ny tsisy asa fô varienge mandinika fitsarana ndraiky fianarana anazy amin'olo alefa big ro koa tsy madama anao professional vadinao atsika milamy foana tiako foana anao engane fomba lehilahy manam-bola mampijaly vady ainao marina mihira iny zay fiara be tokoa moa zany izy mihira niny reniko mifanaraka mihitsy bibinareo aminaka eto lasa miteny frantsay be indray le malagasy efa lalina makany mamalusiny azy zany le lehilahy manam-bola satria milaza hoe ho any Canada zany biga midia de amin'ny ankapobeny de misy mitendry de entina ve zany Gomez any Canada de zay aloha zany hoe entin'le ry mandeha makany ve zany Sandra Gomez sa ahoana ameza daty Canada aty fa intéressé misy andeha ho any Canada anaraka ny biga midia koa zany anohany raha azoko tsara le commentaire de mahita taoko moa zany le olona rehetrarehetra inona ndray commentaire arô tsika viavanareo ajaly mandeha fera fa maharitra izay tiany ho hitatsika foana hitatsika fa tsy raha maro be eny miaritra loko tsy maintsy miaritra ngendry rehefa hoe ampirafesin'ny lehilahy na akamaroantsika vehivavy na mbola mpisipana efa manambady de miaritra fa ampirafesana daholo vokatry ny ara-tsindohan'ny lehilahy
Nefa moa zany anjarany tsirairay raha hoe mbola hiaritra eo de miaritra zany. Mora ohatra moa ka tena hoe fa reraka indreo hoe leo be amin'ny aratsindroale ry de anjara indreo mandinika le izy. Leo ale so true stay blessed mom, you work and your kids. Mahay tena anglais daholo ndray koa ato a. Iza manolotra an'ity tsoty. Tahin'Andriamanitra hono ianao a ry Alaine de marina tokoa ny teninao. De mandeha daholo ny God bless, God bless, God bless this child, this like his father. Mitovy abiga am'dio le zazakely ry zareo a. Marina aveo mitovy be abiga am'dio le zanavavy. Alefaso arô eny resaka reo anaty commentaire raha marina raha tsy nisy de tena nirahina mihitsy tato amin'ity so adorable ty. Ay, fa ninanana ray zany le minoatra adorable. Sady lasa mahay miteny anglais daholo koa le malagasy ato ka. Fo vaky daholo moa zany ny commentaire de inona ny lesona tiantsika hoe atao am'le izy zareo a. Manapetra daholo ny fiainana zareo a. Trandroana ihany ny fiainana fa aloha za vao resaka. Fa tsara ny hoe mila mahay mamindra raha toa ka hoe efa manambady de tsara manajavady aman-janaka raha azo atao. Anjarany tsirairay mandinika le zay fa makasitra anareo nanaraka video antsika hatramin'ny farany a. Somary lavalava le izy a de somary be kritika ihany koa fa io moa zany a de itsika menakavy ihany ke nanoratra an'io de mba ifampiresadresantsika eto. Raha ohatra nareo ka manafantany de apetra amin'ny commentaire fantanina rehetrarehetra mahakasika ny zava-misy rehetrarehetra. Raha ohatra nareo ka te hoe mana publication tiana apetraka atao amin'ny page na any amin'ny TikTok na Instagram de afaka apetraka reo aty ihany koa le izy a. De zay zany makasitraka nareo rehetra amin'ny manaraka indray. Bye 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 bye.